Ritra tanteraka ny rano amin'ny farihinany taram-biby fa matsiana rano ny tanànan'ny Fianaratsoa. Tsy maintsy nalaina araka izany ny rano ao amin'ny bassin farany izay mbola misy rano anampianany rano amin'ity farihy ity. Ritra nefa izany afaka 3 andro ary ho tapaka tanteraka ny rano ao Fianaratsoa izay efa tafiakatra tany amin'ny 700 ny iray bidon amin'izao fotoana. Tsapa nefa dia na ny rano izay sotomina amin'ny alalan'izany pompe izany arany izany izao dia efa manomboka somary ivaiva ary ny filazan'ny pahay avy ao amin'ny Jirama raha tsy milatsaka ao anatin'ny 3 andro ny orana dia mety ho tapaka tanteraka ny rano eto Fianaratsoa. Ankoatra ny maharitra azy, tototry ny fasika ihany koa ny farihinany taram-biby ka tsy afaka mitahiry rano araka ny tokony ho izy intsony, vokatry ny fahampotehan'ny alina manodidina sy ny doron-tanety. Hita taratra ary hita tsavavotra pahitanana ary hita maso mihitsy fa tena ritra ilay rano. Efa ela ny fanentanana raha tontolo iainana natao nefa tsika mbola tonga amin'izao sehatra zao ihany zany, tonga amin'izao ka anankiray zao hoe ritra ny rano aty faritra Matsiatra. Tsy azo atao ny manao resaka doron-tanety amin'ny Sandrika. Ireny mantsy no ataontsika hoe loharano hipoiran'ny rerian'ny rano izahay mamatsy ny renivohitry Fianaratsoa. Miharihary zao ny vokatry ny doron-tanety sy ny fitandrahana tsy ara-dalàna ny sesisesy nandritra ny taona maro. Fampiankina hoy ny minisitra tompon'andraikitra ny ala sy ny rano ka rehefa potika ny ala dia izao ny vokany. Manampy ho fampotehana io ny fiovaovan'ny ny toetr'andro. Miaina tanteraka ny voka-dratsin'ny fanapotehana ny ala tanatin'ny taona maro isika malagasy ankehitriny ary faritra maro no misedra an'izany, tsy ny faritra Androy ireny ihany no sahirana amin'ny rano ankehitriny fa dia tazantsika hoe na eto Matsiatra ambony eto Fianaratsoa izany dia afaka tena miaina an'izany voka-dratsin'ny fahapotehan'ny ala izany miampy ny fiovan'ny toetr'andro raha teo satria dia tsy misy ny orana ary tazanay moa izany tamin'ny fandehandehanana tamin'ny faritra maro fa na ny tanimbary ary izany izao dia tena maina tanteraka ary tena manomboka manontany tena ny ankamaroan'ny tantsaha hoe mety ho sahirana isika amin'ny tampam-pilebary amin'ity taona ity noho izany tsy fampihendrana izany. Manay mafy ny amin'ny mety ho voka-bary amin'ity taona ity ireo tantsaha mpamokatra ao Matsiatra ambony sy ireo faritra hafa izay tsy misy ranonorana hatramin'izao. Manay mafy ihany koa amin'ny rano sotroina sy ampiasaina ao an-tokantrano ny ponina. Faritra maro no efa tsy mandeha intsony ny paopin'ny Jirama ary tafiakatra valonjato ariary hatramin'ny 1000 ariary ny rano iray bidon manakarama olona ho an'ny faritra maro. Ohatra amin'izany ny ao Namontana, Beravinavaratra, Ankofafa iray manontolo, Antanambao sy ny maro hafa. Ny rano amin'ny vovo sy ny loharano ihany koa efa ritra ny ankamarony.